Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Nigadinao seranatsambo ny Tomasina ankehitriny Vartsiny Sosimenitra izay nafaran'ny fanjakana ho aparetaka manerana nosy tonga nandray izany tamin'ny fomba ofisialy androan'ny filoham-pirenena. Manodidina ny 5,9 hetsy ireo ahina ho traboana indray ary 4 alina sirahetsy izay mety afindra toerana aorianan'ny fandalovan'ny rivo-doza Batsiray araka ny vinavinan'ny BNGRC. Fepetra maro no raisina amin'izao fotoana izao isoroana ny anoza mety hitranga. Tsy ara-drariny ny fanapa-kevitra niraisin'ny fitsarana ao Kenya mahakasika ny fanomezana ny andramena malagasy sarina tany an-toerana ho ana orinasa any Hong Kong ho ny AVG manohana ny fitakin'ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny famerenana ny azo ny ngazana araka izany ny AVG. Nanomboka androany ary toy ao anatin'ny 12 andro ny afanamariana ny fankalazana ny taom-baovao sinoa maneran-tany. Vanim-potoana isan'ireo manandanja indrindra ho an'ny kolontsaina sinoa. Araka izany miditra amin'ny taona tigra ankehitriny ny taom-baovao sinoa. Maresaka iraisam-pirenena nanapa-kevitra ny analina ny masivoan'ny Frantsa ao Bamako ny Junte any Mali. Manana hatrany amin'ny 27 ora izy hiala any an-toerana. Nanditin'ny revitra. Finaritra tompoko lasy tompoko ao fotoana vaovao eto amin'ny École TV Manasana ary anaraka izany hatramin'ny afanany. Nanombotsika ny vaovao dia nigadina ho aseranatsambo ny Tomasina ankehitriny Vartsinjo sy ny simenitra izay nafaran'ny fanjakana izay ho aparetaka manerana nosy tonga nandray izany tamin'ny fomba ofisialy androan'ny filoham-pirenena Abraham Randriamanana. Manoloana ny fiakaran'ny vidin'ny vary sy ny tsimenitra ankehitriny, paikady noraisin'ny fitondram-panjakana ho fanomezana izany ny fanafarana ireo sambo avy any ivelany, mitondra ireo entana ilain'ny mponina amin'ny andavanandro. Nandray ny fahatongavan'ny Vartsinjo milanja 2,4 taona sy ny simenitra milanja 2,1 taona tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny seranatsambo ny Tomasina androan'ny filoham-pirenena, niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra samihafa. Ho amafisina ny fanapahariana ireo entana nafarana manerana nosy, ary isy ny fametrahana lamina amin'ny fitsinjarana izany raha nambaran'ny filoha. Nanomboka androany ihany koa ny fanokafana ireo tsena mora raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Isan'ny sitraka izany voalohany tao Tanambao fahadimy tao Tomasina. Dia nanafatra sambo efa fanienina zany ny vary, fa efa nisy sambo anankiroa zany anankitelo nitondra ny simenitra, efa sambo fahasivy zany zao ary ny fahafolo vao iaingany dia ireo zany no ahafahantsika zay ametraka ihany koa ny fivarotana ny vary mora zay amidy ariary ny kilao ary atombotsika eto Tomasina ny lancement zany androany. Ny lamina amin'izany zany dia apetraka isaky ny arrondissement izy io ary indroa isan-kerinandro no ivarotana ny vary io mba ahafahan'ny vahoaka hitsinjovana amin'ny vahoaka mba hisitraka an'izany vidina vary mora mba tsisy fiantraikany be loatra eo amin'ny fiainana andavanandro ny fiakaran'ny vidim-piainana. Ankoatra izay, nijery manokana ireo rabona vokatry ny fandalovany andro ratsy tao Tomasina ihany koa ny filoham-pirenena. Nisy nandritra izany ny fanolorana ny vatsin-tsinjo ho an'ireo fianakaviana trabona. Na mora na misarotra dia tsy mifanaritsika fa tsy maintsy mifanampy. Ary raha nandalo ny rivo-doza anainy izay nitondra andro ratsy, betsakitsika ny dibo-drano, betsakitsika ny very-fananana, betsakitsika ny tsy afaka ny asa. Ary ao anatin'izay no natongavana eto androany hoe tsy maintsy ifampitsinjotsika, tsy maintsy ifanampitsika ary zay zany no namezana anareo androany nizaraina anareo an'izay tratra zay namela takaitra an'izay rivo-doza zay dia nomena fanampiana vary raigony, misy voamaina, misy sardine, misy ronono, misy menaka sy savony, sira sy ny CVO indrindrindrindra dia mba zaraina isaky ny tokantrano tamin'ireo olona tokantrano zay nisedra an'izany fahasaranana zany atrehantsika zany.
Nanome toromarika ireo tompon'andraikitra isan'ambaratonga ny filoana nandritra ny fitsidiana nataony teo anivon'ny BNGRC tao Toamasina ny amin'ny fiomanana tokony ho atao fiatrehana ny rivo-doza izay mbola ho avy. Mila mijery sady tsika zany zao tokony tsy hoe hiandry an'ilay cyclone hiditra fa tokony efa mamindra sady tsika amin'ny faran'ny herinandro ty ireo toerana zay mety hoe hiakatra ny rano dia tokony efa tonga dia efa ampiakarintsika sady izy ireny any amin'ny toerana iarovana any olona rehetrarehetra. Zany hoe tsy andra ny cyclone hiditra tsika eo vao hijery fa ankehitriny zany tsika efa miomana amin'izany. Eto izay hiara-hiasika an'izany rivo-doza zay tonga eto amintsika zany tsika, hiara-hiasika an'izany zay fiantraikan'izany tsika rehetrarehetra ary tsy maintsy mifanampy. Tsy ahivina, vinavina hikasika ny faritra atsinanana Madagasikara ny faran'ny herinandro izao ny rivo-doza Batsiray raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Manodidina ny 5,9 sy 5 hetsy ireo ahina otrabona indray ary 4 sira hetsy ireo mety afiana toerana aorianan'ny fandalovan'ny rivo-doza Batsiray araka ny vinavinan'ny BNGRC fepetra maro no raisina amin'izao fotoana izao isoroana ny loza mety hitranga miantarandriana io. Mety ho mafy kokoa noho ny fandalovan'ilay andro ratsy teto amintsika ny rivo-doza Batsiray izay voasokajy ho rivo-doza mahery vaika hatreto araka ny vinavinany teo anivon'ny meteo. Ho an'ny BNGRC, ahina ny mety tombony isan'ny otrabona manoloan'izay. Maro ihany koa ny loza mety hitranga noho izay tahaka ny fiotsahan-tany, fahatapahan'ny lalana sy ny maro hafa. Mba mampitandrina ihany koa ireo any amin'izay morontsiraka handalovan'io rivo-doza satria ho mafy ny ranomasina. Raha io orana sy rano entin'io tadidizitsika fa 200 izy eo ny maridrefy ny hamariny rotsakorana hilatsaka nefa ny nahazo atsika teo 60. Dikan'izay zany sady hisy rano, hisy rivotra, hisy orana ka de mankaherin'ny vahoaka malagasy ny eto amin'ny BNGRC. Satria ohatra ao anaty cyclone no mivezivezika hiotsahan'ny tany, le fiotsahan'ny tany matsy tena tsara marina efa voalaza teto ihany moa zay hoe le fiotsahan'ny tany sy ny inona le tany miotsaka sy le trano efa tsy fotofon'ny rano tamin'le anaty eo zao mbola tsy maina akory ny fery dia efa mety ho avy indray ny orana ka zay koa anisan'ny mesazy fort alefanay zany hoe afatra mafy alefanay hoe ho an'ireny trano somary efa ratsiratsy reny zany dia aloha tonga dia mandray fepetra mialoha satria tonga indray ny orana dia efa mety hitera-doza ho antsika. Raha antsika miasa amin'ny PDGM mila manaraka tsy tapaka ny meteo antsika amin'izay satria malalaka ihany le trajectoire io mila mifanaraka tsara amin'izay hoe ary sy ary ahafahana mandrindra le asa manaraka an'ilay satria ny voalazako tamin'ny voalohany teo vinavinaina amin'ny voalaza meteo farany zany zay tamin'ny folo teo hoe entre ny manosy varika amin'ny party zany lalany loha miditra dia mety amakivaky manaraka an'zy. Miantso ny tokony sy ny fanomezan-tanany rehetra ny BNGRC amin'ny mety ho fanampiana ilaina mandritra sy orian'ny fandalovan'io rivo-doza io. Isan'ny voatonona nantsoin'izy ireo andraitra aboina ohatra ny fiangonana. Io andro ny 5 février io zany dia tokony fitandrina ny mpampiasa lalana amin'ny RN2 sy ny RN12 satria iny ny lalana handalovan'ny trajet, handalovan'le cyclone, handalovan'ny masina. Dikan'izay zany mety misy fianjerana hazo na trano na fiakaran'ny rano sy ny sisa amin'iny lalana iny. De tokony sy hojerena kaiky ny fianarany ankizy. Ary mety hiverenana fa izahay ato amin'ny BNGRC amin'ny maha teknisiana dia tena tsy maniry intsony ny hampiasana tanty. Fa aleo site d'hébergement couvert. Dikany couvert zay dia tsy maintsy trano. Eto zay dia efa miantso ireo zay manana trano malalaka, ry mopera sy ny masera, ao ny fivavahana sy ny fiangonana rehetra. Tsy le fiangonana ivavahantsika isan-kalahady no ampidiran'olona. Fa mba misy trano andira mba amonjena ny ainy mpiarabelona. Resaka fianarana. Eto va présente ny ministère de l'éducation ho mafy be ty zavatra tika tokony handraisana fepetra haingakaingana ny hampitsahara ny fianarana ankizy. Satria mila misoroka isika. Isan'ny marefo ny mpianatra dia izay no anaovana le fisorohana. Tsy maintsy namafisina ankehitriny ny fepetra andraisiny BNGRC indrindra amin'ireo toerana mety ho kasihany tahaka ny Toamasina, Manakara sy ny maro hafa. Manosy varika ireo
dia efa mifandray tsy tapaka amina eto amin'ny BNGC indrindra fa ny eo amin'ny CFO zay mandray tsy tapaka ny ango-baovao manentana mifandray amin'ny tompona andraikitra gasokajiny ao anatin'izany ny gouverneur, ny préfet, chef district, chef fokontany sy ireo comité zasokajiny na ny comité GSC any amin'ireny faritra ireny. Ny fifandraisana ao anatin'izany ataontsika hoe anticipation fimanana miloha ny fanomanana an'ireo site d'hébergement satria cyclone ny resaka tsara marihana tsara tsy rano fotsiny fa rivotra, donc mila manala olona mametraka an'ireny olona any amin'ny site d'hébergement ataontsika hoe évacuation préventive zay site d'hébergement mafeno ny fepetra rehetra zay takin'izany ao ny hoe WC, ny jiro sy ny namany, ny fivoahana, dia mafy tsara koa site d'hébergement satria ny rivodoza mety mifoaka ny tafo ka vao maika hipera-doza zay. Mijery plan de contingence tsika raha ny cyclone, raha ny karazany ty cyclone ity mafimafy any ny dégâts mety hoentiny satria raha amina plan de contingence zao tsika ataontsika cyclone très puissant mety mahatratratra any amin'ny 595 000 any mety olona ho trapoina, dia ny olona mety ho afindra toerana mety eo amin'ny 140 000 eo. Zany hoe mila miomana dia n'izao tsika zany amin'izay lafan'izay satria zay le hoe tsara fiomanana tsy ho tapohan'ny loza. Ao anatin'izay rehetrarehetra zay ny BNGC dia efa ataontsika hoe efa perinasa foana moa zany tao aorianan'iny anary iny fa mitohy moa izy ity zany satria fampitohy le événement dia efa mametraka an'ireo vedety rapide zany zao raha ny tena marina satria rano isy rano be io mila manala an'le olona amin'ny toerana misy azy. Efa maro voapetraka amin'ireo faritra zay vinavinaina nandalovan'ireo ivodoza io zany toy ny faritra ny Atsinanana moa zany mazava loatra efa misy mipetraka any misy koa ny Mananjary, Vohibe, ny Farafangana. Dia tokony ho sokafana daholo am'izay jerena ny plan de contingence régional izay nataontsika mise à jour teo satria anatin'io no misy ny andrarandraikitra ny tsirairay, misy ny capacité tsika, ny capacité régional, dia am'izay tsika tsy miraviravy tanana fa raha fa tsy vita ny capacité régional io satria zay ny vinavina 140 000 personnes à déplacer, vahoaka marobe zany, fa kosa samy tokony handray ny andraikitra le structure misy, dia sy tokony isy olona zany hanova ny zavatra ny soratsika anatina plan de contingence régional rehetra eraky ny Madagasikara, fa ao anatin'io ny matrice de réaction rapide. Raha ohatra mbola tsy tonga ny loza dia ao no moa déplacer-tsika olona am'izao fotoana zao, miteraka panique zany, panique à bord ny fitenenantsika azy satria raha déplacer-tsika tsy anatin'le sakoroka le olona dia haverina izy rehefa avy eo, dia rehefa hantsoina izy hoe miala am'izay dia sy anaiky tsony izy fa nareo izy manadalanay. Ka isika zany zay le fiomanana zay ny antony ametrahana identifiena le site d'hébergement fa hahafahana manao an'izay évacuation zay satria efa misy ny plan ORSEC, plan d'organisation des secours, fa misy ny plan d'évacuation, efa misy ny site d'évacuation, vao déclencher ny alerte amin'ny alalan'ny système d'alerte précoce tonga dia afindratsika le olona, efa vonona ny sapeur pompier, vonona ny corps de protection civile, vonona reo miaramila police gendarme zay bras opérationnel tsika, dia za mino fa moramora ny hanaovana an'izay. Amin'izao fotoana izao miisa 470 ireo site d'hébergement miasa manerana amin'ny Madagasikara. Site 27 amin'ireo no tsy fentsony izany hoe efa vitsy olona ny ao anatiny. Mbola isan-kila ny fijerena toerana hafa afaka mitomboina ireo site ireo izay ho ataon'ny BNGRC manomboka rampitso. Miamatanjaka ilay rivodoza Batsiray raha nitatitra avy amin'ny sambana mpamantatry ny toetra ny andro ny tolakandro teo fa niakatra ho 50 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka amin'ny zany aviana vinaina hiditra antanety kosa izy ny aliny sabotsy ho avy izao ny alarana efsa. 7 kilometatra atsinanan'ny Sainte-Marie no misy ny foiben'ilay rivodoza Batsiray ny tolakandro teo tamin'ny 3 ora. Raha mitamin'ny omaly ny tanjaky ity rivodoza ity, miamitombo ary niakatra ho 50 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy, izay arana tafiotra 900 kilometatra isan'ora, mikisaka miakandrefana, somary atsimo andrefana izy, ka mahatratra 20 kilometatra isan'ora. Miamatanjaka araka izany ilay rivodoza. Ny prévision miova menaseny contexte Madagascar izy vinavinaina mihitsy zany amin'ny alina sabotsy ho avy zao au stade de cyclone tropical intensif zany rehefa miditra an-tanety zay zany vinavina aloha tamin'ny maraina teo. Dia ny azo avara koatra an'izay koa ny tafitanjony sy ny potesa ranomasina zany satria
ohatra ny fisinyity zavatra ity dia manomboka hiahazo vana ny alizé zany manomboka new alina hoe ny fampiasa ranomasina morotsiraka tsinanina zany entanina fa tsy voaka endrika intsony zany manomboka atao hoe manomboka rampitry na hoe mivoakalina izy zany dia matsony fa makaina manomboka raha alina mandrapahafaky ny loza. Tsy misy fiovana ny filazana fanairana maitso mikasika ny rivodoza ho an'ny distrika sy faritra toy ny Antala, Analanjirofo, Tomasina voalohany sy faharoa, Vohipinany, Brigaville, Vatomandry, Manoro, Antanambo Manapotsy, Nosivariky, Mananjary, Manakara, Vohipeny Farafangana, Vangaindrano ary Taolagnaro. Mbola tsy misy fiovana kosa ny eo amin'ny lafiny maripana. Fa manomboka eo amin'ny lakamisy eo zany no manomboka ho hita taratra amintsika zany na diga morotsiraka tsinanana ny famasinany satria le rahona miaraka aminazy zany amin'izay fanomboka velongelona ny fampanasinana Madagasikara ho an'ny androany sy hatramin'ny rapitso aloha dia mbola milamindamina mbola mampaimaina ny faritra maro. Entanina manokana ireo mponina voakasiky ny fanairana anaraka akaiky ny fivoaran'ny rivodoza. Azo vana ny varatraza manomboka any Oalina ka entanina ny mpampiasa ranomasina rehetra amin'ny morotsiraka atsinanana tsy andrika intsony. Andrasana araka izany ary ho ampitaina amintsika hatrany ny vaovao mahakasika ity rivodoza ity. Lafa vaovao hafa kosa indray dia taoriana ny didy izay navoaka ny fitsarana omaly. Vao antso teny amin'ny zandary eny fiadanana ihany koa i Mahery Manandafy tamin'ity androany ity mitovy ihany ho ny mpisolo vava ny fototry ny fanenjehana azy resaka fanehoan-kevitra atao anaty Facebook izay manivaiva zandary sy manao incitation à la haine ny zandary no mpitory taoriana ny famotorana atao moa fa teny fiadanana dia nalefa eny amin'ny tobra tsy mandrava izy fanampanazavana. Outrage envers agent public de sécurité zany manao ny asany zany hoe gendarme nanao ny asany zany nanaovana outrage ndray dia incitation à la haine ny anankiray zay le zavatra ny ampanganana azy tao valiteny tao moa dia sotra sady fohy no sotra zaho izy tsy nanao outrage ny gendarmerie aza-tsy nanao incitation à la haine. Raha ny vaovao ray farany mofo ny hariva zao dia efa nalefa nody any an-trano ny Mahery rehefa avy nenona teny amin'ny Toby ara-tsy mandrava. Fa ny an'izantsika ny vaovao kosa indray dia tsy ara-drara ny fanapa-kevitra izay andraisan'ny fitsarana ao Kenya mahakasika ny fanomezana ny andramena malagasy sarona tany an-toerana ho an'ny orinasa any Hong Kong ho ny AVG Evrecha. Taorian'ny fahatratrarana bolabolana andramena 430 conteneur avy eto Madagasikara sarona tany amin'ny Seranantsambo no Mombasa, Kenya, nitona 412 mivena manakoako indray ny raha taorian'ny didina avoaka ny fitsarana Keniana ny varantona 112 manome ny bolabolana andramena ho ana orinasa iray any Hong Kong. Orinasa izay voalaza ho nanafatra ny azo sarobidy. Raha ny fanehoan-kevitry ny Alliance Voargasa mahakasika izay, tsy ara-drara ny fanapahan-kevitra navoaka ny fitsarana any an-toerana. Tany Singapour zany embarquement au large zany mikorotana tao anaty sambo dia saika andamina n'iny moa no nanaovan'zareo azy tao Singapour hoe ampidirina anaty conteneur dia tratra tao ireo. Fa le tato Kenya kosa dia efa any anaty conteneur mihitsy. Zany izay zany mahatsika kely teto Madagasikara ve natao le conteneur ohatran'ny sarosarotra ihany zany. Mety ho tany ihany koa zany io no nataony le empotage zany. Fa ny fiheverana azy dia afera ray ihany ireo zany. Ny antony dia satria faux papier zany nampiasain'ny gouvernemanta malagasy tamin'izany nanao anapaharadalàna an'ireny bolabola reny na le tany Singapour na le tany Kenya. Fa ny tany a Singapour moa dia ny prime ministre tamin'izany fotoana indray nandahany zany nandahany ny taratasy nentin'le ministre ny tontolo iainana tamin'ny fotoanandro fa tsy ara-dalàna ireny zavatra ireny. Dia tahaka an'izay koa ity zavatra ity. Ka asa na tsy fantatry ny gouvernemanta keniana ve na faux papier azy na tsisy nandary koa ny gouvernemanta malagasy zany taty aoriana fa dia noho tsaraina zany le izy dia lasa niverina any amin'le olona nanafatra ihany le bolabola. Manohana ny fitakiany ny fitondram-panjakana amin'ny famerenana ny azo nogiazana any an-toerana araka izany ny Alliance Voargasy. Fitakiany izay anaovana atsisika manokana mandritra ny fivorimben'ny CITES ny volana Martsa ho avy izao. Amin'ny volana Marsa moa misy fivorian'ny CITES zany iraisam-pirenena
dia mitaky ny gouvernemanta zao zany hoe ny amirenana an'ireo hazo ireo any Madagasikara satria amin'ny maha-faux papier azy izay voapirofo zany dia hazo alatra ireo dia tokony averina ty amin'ny tompony zany fa ito tsika miverina foana zany amin'le hoe zahay firaisamonim-pirenena dia tsy manaiky mihitsy ny hamarotana an'ireo ary ny cité sy mbola tsy manome lalana mihitsy ny hamarotana an'ireny hazo alatra hazo saizy ireny hatreto moa zany. 2.7 tapitrisa dolara ny teti-bidin'ireo bolabola nandramena malagasy sarona tany Kenya ireo raha iverinana. Mbolambola lavitra noho izay ihany koa ny sarona tany amin'ireo firenen-kafa toa ny Chine, Singapour, Mozambique ary Sri Lanka. Irika goavana fa ny fitondram-panjakana malagasy miady amin'ny fiamerinana ny azo sarobidy no giazana ny ivelany arak'izany. Ny 74e session de comité permanent de la CITES saingy mila manatsara ny ady ataony sy ny fahavononany amin'ny fiarovana ny tontolo iainany Madagasikara. Azo mbokany amin'ny fitakiana izan-tsokajiny ho iatraniny teo anivony Alliance Voargasy. Sy ampiarina lavanilina kosa indray dia mananiky ny 5 hoe tsy ariary ny kilaon'ny lavanilina masaka. Raha toka raha tsy ariary izany herinandro lasa vitsivitsy izay. Anto mitarika izao fiakaran'izao raha ao amtala manokana ny tsy fampin'ny vokatra hoy ny solombavambahoaka Ivy Richard. Manomboka mihatsara ny vidiny lavanilina indrindra ny any amin'ny faritra Sava. Raha nitatitra ny solombavambahoaka avy any an-tala manokana mananika ny 5.3 ariary ny kilao ny lavanilina masaka any an-toerana. Raha ny ainga tany amin'ny 2 ariary zany herinandro vitsy lasa izay. Raha ny timin'ny faritra Sava indrindra ny eto an-tala mihitsy ny azoko tenenana. Raha ny vidiny lavany eto an-toerana zany tamin'ny volombolony igny moa 100 000 ariary niakatra kely 150 000 ariary dia igny tena nampimenimeny ny vahoaka tamin'iny. Dia rehefa tatoaritra indray izy niakatra izy amintsika miteny zao efa 350 000 ariary na 1 750 000 francs. Tsindraindray efa misy mivangaka 2 millions de francs na 400 000 ariary. Ary tsindraindray mihitsy misy 500 000 ariary na 2 500 000 francs. Fa tena andrasan'ny vahoaka zao zany 600 000 ariary. Tsy mino za fa mety tsy ho ela dia tonga ny tanjona zany. Anto mitarika ny fiakaram-bidy raha ny any amin'ny faritra Sava, indrindra ny ao an-tala manokana ny tsy fampin'ny vokatra hoy ny solombavambahoaka. Ny filanankilany mitomby indrindra ho an'ny mpanondrana ny vokatra lavanilina, izay manomboka manangona ny tahiriny araka ny fanazavana. Fahitako azy mahatonga io zany production amin'ity taona ity zany tsy ampy. Dia rehefa tsy ampy zany izy ry importateur zany efa mieritreritra anao stock fieritreretako azy omanina amin'ity taona ity zany dia le 2021 zany igny zany masaka amin'izao baka. Dia le masaka amin'ny 2021 ity zany stock ran'ireo dia zay tsy maintsy miakatra zay rehefa zay ny fandehany. Araka ny vaovao azo tena miena le production 2022. Tsy antala foana fa presque efa magnontanytany vaovao amin'ny namany aby izy dia tena miena le production 2022 ty. Ankoatra ny lavanilina manomboka mihatsara ihany koa ny vidin'ny jorofany amin'ny faritra Atsimo Atsinanana. Mananika ny 8.1 ariary zany amin'izao fotoana ratany amin'ny 9.1 ariary tany hoaniny kilao ny herinandro maro. Isan'ny voalaza ho namotika ny vidiny lavanilina ny fitsiny fameram-bidy napetraka ny fanjakana Foibe. Raha ny nampikakaiky ny tantsahatra zay fa napakevitra izay nametra ny vidiny lavanilina maitso ho 5.7 ariary ny kilao raha toka 500 dolara ny amarotana ny masaka eo amin'ny tsena iraisan'ny pirenena. Lafa mavao hafa kosa indray dia tsy manaiky ny hanafoanana ny croix izay organisme rattaché eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony ireo mpiasa araky ny fanambarana izay nataon'izy ireo tamin'ity androany ity. Mitaky ihany koa izy ireo ny anaovana fanadihadiana momba ny fizarana ny tranony ireo mpianatra. Iona saina. Manambara ny anao fitsikitsihana ireo mpiasa eo anivon'ny croix na ny centre régional des œuvres universitaires à Antananarivo manoloana ny fikasana anafoana ity direction ity izay isan'ireo organisme rattaché eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy. Ny fangatan'ny mpiasan'ny croix manoloana an'ilay taratasy efa hitanay any anaty tambazotra ny fanafoanana ny croix, mangataka ny mpiasan'ny croix, mangataka ny syndicat-ny croix hijanona ho direction ihany ny croix fa tsy
ho sarana na ho aparitaka na ho alefaty na ho alefarifa fa lasa hiteraka ho grevy ho an'ny mpiasa satria izahay dia tsy hanaiky ny anafoanana ny croix satria matoa efa mba fanataony ray aman-dreny be hatramin'izay taloha tany hoe natokana ny croix ary ny fitondrana mahefa amin'izao samy niditra tato anivon'ny université manontolo rehetra tato anatin'ny université ny Tananarivo ireo mpitondra amin'izao rehetrarehetra ireo ary nahalala tsara fa misy mpiasan'ny croix ny karakarana izy rehetrarehetra ireo. Isan'ny antony mety anafoanana azy ireo ny visiany kolikoly amin'ny endriny maro samihafa amin'ny fizarana ireo trano mpianatra. Eo ihany koa ny tsy visiany tamberina andraikitra sy fidiram-bola ho an'ny ministera mpiay azy ireo. Fomba fijery izay tsy araky ny zava-misy raha ny fanazavana. Fa ny ofatrano ety amin'ny cité 500 ariary isam-bolana. Tsy haiko aloha hoe amin'izao hoe misy jiro sy rano vitany 500 isam-bolana. Fa zay aloha ny atao dia nefa ninno atao rehefa hoe tsy misy tamberina andraikitra omeny croix mihitsy. Dia lazaina fa izahay no mivarotra ny trano nefa ny trano misy association régionale zany mikarakara an'ireny zareo no manao an'ny mutation ihany fa zay zany tsy miditra any amin'ny ohatrinona ny vola aloha fa ny anay ny fantatray dia misy mpianatra io manao demande izy mahazotra ny radalana izy dia mandofa trano. Araka izany ny fikambanan'ireo mpianatra ny voalaza fa mitsinjara ny trano an'ireo mpianatra mila izany avy any amin'ny faritra ka ireo no mety ahina anao kolikoly momba izay tahaka izao no nambaran'ireo mpianatra. Fa ny zavatra hita maso tompoko dia zao hoe tsy génération izao no nivarotra trano voalohany aoka dia zava ny resaka fa ihanareo tompona ndraiky mpanjakana amin'izao zay nandalo teny tamin'izany no nanomboka amin'ny fivarotana trano aoka dia zava ny resaka. Fatapoko zany fatapirenena ary zay nandalo teny amin'ny ambaratonga ambony mba fantatra an'izany. Nisy antony io tamin'ny 1998 no sarahana inona ny antony. Dia maninona ndray aty amin'ny 2022 no atambatra. Hazavao aminay le izy. Raha marina ary raha manana an'izany ianareo fikasana ny anao an'izany mba mangataka izahay ny emorana amin'izay. Dia zay zany le izy amafisiko tsara hoe tsy izahay tompoko no nanomboka amin'ny fivarotana trano fa ianareo tompona andraikitra amin'izao reo raha nandalo teninareo nareo no nanomboka an'io. Aza ilika aty aminay mihitsy le izy hoe anareo mpianatra ohatr'izao anareo mpianatra ohatr'izao fa lasa mifanenjika eto fotsiny tsika. Efa nisy ny fikasana anaovana fanadihadiana anadiovana ireo mpianatra moniny amin'ny sitera ny fanazavana saingy misy hatrany ny sakana. Ny andraisan'ny fanadiovana ny lisitra mazava ny tilotenenina hoe resaka assainissement. Aoka zava ny resaka fa raha hoan'ny courant manokana dia sarotra ny fanatanterahana. Izany nefa tsy memboa didy amin'izany zay fa erahana mangataka zay hoe fitondram-panjakana rehetra miara misala ao anatin'ilay izy. Ny ilo ao anatin'ilay fanadiovana dia ny intervention tsika mahafantatra amin'ny fiarahamonina eto amin'ny tany sy firenena fa zany dia tsy tapaka izany. Fa ny fanindrinay dia miara misala daholo ny olona mba ahafahan'ny olona misitraka izay araka tokony izy amin'ilay trano. Izay no angatahanay amin'ny fitondram-panjakana hoe ataovy le fanadihadiana hijerevana hoe iza le mivarotra an'ilay trano fa tsy ny croix velively no mivarotra ny trano tompoko. Raha ny angom-baovao natao, misy ny fikasana anafoanana ny Centre régional des œuvres universitaires à Antananarivo na ny croix ka omena ny fiadidiany université ny fitantanana ireo trano sy fotodrafitrasa eo anivon'ny université an'Antananarivo. Fikasana izay tsy pahan'ireo mpiasa antony nanaovan'izy ireo fanambarana tamin'ity androany ity. Tontolon'ny fampianarana izay hatrano dia taorian'izay fanambaran'ny mpiasa eo anivon'ny croix izay ny azon'ny ministera ny fampianarana ambony solitenany ireo mpianatra ny tafa tamin'ny minisitra atsaony hoe anafoanana ny direction an'ny croix ho ny minisitra fa ny digitalisation no ho atao iona zay. Niteraka savorivory teny amin'ny anjerimanontolo nanomboka omaly ariva ny vaovao izay niparitaka amin'ny fanafoanana ny direction ny croix ary omena ho tantany ny fiadidiana ny université an'Antananarivo ireo trano sy fotodrafitrasa. Androany teny amin'ny ministera tompon'andraikitra eny Tsimbazaza ireo filohana bloc sy filohan'ny mpianatra isaparitra saika iona amin'ny sekretera jeneraly n'ity ministera ity no sendra ny ministra teo an-tokotany. Araka ny tafa ny fanaovan'ny rotota nanambara ny ministra ny fampianarana ambony nanoloana ireo mpianatra fa tsao izany entina anakorotanana. Efa BTP mihitsy no mitady hoe iza ndray sy aiza ndray misy fikorotanana eto amin'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Nikitihana daholo izao resaka jiro sy ny rano. Aza adalain'olona mikorotana sy aza manaiky anafazan'olona lainga. Aoka tsika tsy hoe taritin'ny olona hoe misy korotana ato na misy lainga ohatr'izao ndray afafy ato dia korotana manaraka an'izay tsika tsy hany kosa angamba fa fampianarana ambony tsika. Aoka tsika zany mba tsy anaiky hoe korotanina amin'izany satria fantatra ne
be dia be no tsy mankasitraka sy tsy faly rehefa mahita n'izany anjery manontolo milamina sy ny fampianarana ambony milamina izany. Tsy maintsy misy foana hoe inona indray ny anakorotanana ny ao. Tokony tsapanareo mpianatra tsara fa ny zavatra marary ny mpianatra indrindra dia io trano fonenana io. Dia rehefa tsy mety izany amin'ny resaka jiro sy rano korotanana indray hoe ndao indray fa any amin'ilay marary ny mpianatra indray ny amafizana tsao mba hampikorotana an'ireo isy ny fikorotanana foana. Itsekilany ireo mpianatra milaza fa nisy antota-taratasy hitan'izy ireo. Raha diso izany mitaky ny amoahana fanambarana ofisialy antsoratra ireo mpianatra. Ny resaka fizarana boursa raha tsy voafehany zareo. Ka aiza moa zany raha hoe fitantanana ny trano dia mangataka ny ministera-piahy izahay ny mba hanome fanampim-baovao mazava ary ofisialy mandiso na manamarina izany. Manaraka an'izay tsy hisy intsony ny arofanina makasika ny fitakiana ny zonim-pianatra satria inona ny antony tonga dia azo handeha zany ny kodisy ho an'izay rehetra mitarika na mangataka an'izany zo zany. Efa nirana hita zany tamin'ny tolona rehetrarehetra nisy teny. Ary ao kokoa tsika tsy hifamilivily resaka hoe rehefa vao mitaky ny olona anankiray na mitaky ny ambaratonga anankiray amin'ny zony dia lazaina fa mbadika politika na voakaramandrakoto na voakaramandrabe. Isika tompona andraikitra tompo aoka mba hiaso imiany andraikitra tsika rehefa tsy vitatsika le izy dia teneny hoe tsy vita. Fa tsy ny mpianatra foana lazainareo fa voakarama gauche voakarama droite. Izy indray no ambadika an'izy dia lazaina andreo izy indray no ambadika an'izy. Anokatra fanadihadiana eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa momba ireo mpiantsy ady sy mpanelitsao ary mpitarika ny mpianatra ambaratonga ambony hikorotana sy hitokona hoy ny minisitra. Digitalisation no atao amin'ireo tranon'ny mpianatra raha ny fanazavana. Ampahafantarina antsika rehetrarehetra hoe tahaka ny nanaovantsika digitalisation ny mpiasa sy ny mpampianatra, nanaovana digitalisation ny bourse, mbola andeha indray tsika anao digitalisation mahakasika ny foyer rehetrarehetra universitaire mba ahafahana mandamina ny gestion ny cité rehetrarehetra. Dia raha nareo mahita angamba efa vita ny trano fonenana amin'ilay projet présidentiel eo, tokony izaran'io tsika efa fantatra ary eno ny tsao rehetrarehetra mihely fa hoe efa misy vola 6 millions d'ariary hatramin'ny 10 millions d'ariary, misy 15 millions d'ariary ny efa avance na alohan'ny mpianatra amin'ny tompona andraikitra vitsivitsy. Efa misy ny fanadihadiana atao amin'ny ministera mahakasika an'izany mba hisiany fandaminana tsy mipetrapotsiny amin'izy ireny tsika eto anivon'ny ministera fa manara-maso ary manokatra fanadihadiana mahakasika an'izany fanambakana mpianatra sy fivarotana an'izany fananam-panjakana zany. Andrasana araka izany toy ny tiraraha ity sy ny fandraisana andraikitra avy amin'ny ministera voakasika raha toa ka tsy ao tokoa no niparitaka anasazy ireo izay tao ambadika izany. Eo ihany koa ny fanadihadiana mikasika ny fitantanana sy ny fitsinjarana ireo tranon'ny mpianatra ny amin'ny hoe izy amin'ireo tompona andraikitra no manao ny kolikoly. Mahakasika ny lalam-pirenena kosa indray dia raha toka 2 andro teo aloha mandany 4 hatramin'ny 5 andro ankehitriny zotra miainga eto Antananarivo hiazo ny antsiranana amin'ny taraina voka-drany ireo mpamily sy ny mpitatitra izay mampiasa ny lalam-pirenena afahiny gaeto Andretsilava. Taoriny ilay andro ratsy farany teo, maro amin'ireo mpampiasa lalam-pirenena no mitaraina ireo mpamily sy ireo mpampiasa lalana. Isan'izany ny lalam-pirenena fahiny na miazo an'i Diego. Raha 2 andro zany teo aloha, miainga avy eto Antananarivo renivohitra, niakatra ho 4 na 5 andro zany ankehitriny, herinandro raha sendra ampanina. Tena zao raha toa hoe atao 2 andro ny lalana any zay fa tena atao azy 4 andro ngamba. Zay ny tena fandehana. Nokajasa zany le tsy fanamboaran-dalana zay zany tonga dia tenena. Tsy fanamboaran-dalana zay fandehana. Efa ela no nitaraina ireo mpamily sy mpitatitra mampiasa ny lalam-pirenena, indrindra iny lalam-pirenena fahiny iny. Hatreto, miaratsy hatrany zany hoy ireo mpamily ary tsy misy valiny ny fitarainana natao. Zay ny mahatonga an'le frais hoe mba hampiakarana nefa tsy jeren'ny fanjakana mihitsy amin'le fampiakarana frais satria nahoana kojakoja io tena pièce io danger io 2 millions zao raha agnaty iny tena pneu anankiray zay fandehana. Manomboka eo mampikoa ny hatrany atsiranana sy mba avokoa ny lalana. Isan'ny tena mampitaraina ireo mpamily ny ao be fotaka izay misy lavaka lehibe. Eo ihany koa ireo antsoin'ny mpamily hoe vavatetezana izay tsy maintsy hitadiavana vato vao tafita. Mitombo vokatr'izay ny fatiantoka noho ny fanamboarana tsy maintsy atao sy ny fikojakojana ny fiara. Ararina ny taloha zany dia tena mety osika hoe 90% ngamba tena fanamboarana foana isakan'izay tonga eto an-tanàna. Zay ny fandehana. Satria tapaka ny ressort, pneu vaky, ohatran'izay. Zay ngamba ny tantaraiko. Niena ny fiara miazo ny lalam-pirenena fahaenina tamin'ity taona ity
raha oharina tamin'ny taona nifandimby hoy ny tompona ndraiky teo anivon'ny tompo fiantsonana maki andotam-penaka anton'izany ho faratsy ny lalana io. Tontolon'ny fividianana kosa indray dia tsy azo hidivirana ny fanatsarana ny teboka isan'ambaratongana amin'ny fanomanana ny fividianana isorohana ny korotana amin'ny taona 2024. Izay ny fian'ny fionan'ny CFM sy ireo mpisehatra isa-tsokazana fanampanazavana. Vao vetivety moa no tafapetraka ny zeny ary ny hevitra tsy azo tsy aman'olona. Izay ny mahatonga anay CFM hanatona anisany ohatran'izay koa ny mety atao ny tompona andraikitra maro samihafa. Efa hitantsika nisy groupement antoko politika efa nanatona teny. Izay ny zava-dehibe hoe ny fifampiresahana sy ny fifampienona. Zay zavatra anankiroa zay no tokony ataontsika malagasy. Mifampiresaka tsika ary mahaiza mifampihaina amina zavatra anankiray. Satria araka ny proverbe africain zay hoe le dialogue est une arme fatale contre la crise. Zay ihany ary amin'ny alalan'ny fampiresahana ihany sy ny fampienona no ahafahantsika mandravona zay mety disadisa. Tahaka mazatra nanaraka dokavatro isika meloha ndirantsika ny tapany faharoa ny vaovao rehefa avy ary. Lalao antsika, lalao Telma 038 sy 034. Zaku Telma, zaku mahazo cadeau. Isaky mampiasa tolotra manomboka amin'ny arivo ariary ianao dia mahazo cadeau foana. Ie, mahazo cadeau foana. Na amin'ny numéro vaovao 038 na 034 anao sady mandray anjara amin'ny fisarihana isan-kerinandro sy any amin'ny farany lalao. Fisarihana azahoanao finday avo lenta toy ny Poco F2 Pro, kit mbalik, TV écran plat isan-kerinandro ary moto Vespa mavomavo tsara be. Ndao ilalao e! Lalao antsika 038 sy 034. Za Telma, za mahazo cadeau. Mandray vahiny ny sampana fampalalana vaovao amin'ny ity androany ity mianadan zay mandray ny avahintsika miaraka miantarandrianay vao mitenako amin'izany ary omeko azy avy hatrany fitenenana. Miarabantsika rehetra fantaniako voalohany avy hatrany mikasika an'izay hoe bazy toliara izay inona marina ny olana mipetraka amin'izao inona ny mety hoe iainareo avy eo amin'ny association zanadriaka. Voalohany resako teny aloha fiarabana ho anareo mianaday sady miarahaba koa ny teknisiany mpiray miasa ato amin'ny Nicole TV dia kopakopatanana koa ho an'ny toliara amin'izay anto nanirakaiko ho avy aty Antananarivo zany hametsaky ny hafatrafatry ny fokon'olo maro anisa manohy sasanasany bazy toliara. Tsaratsara kokoa aloha ny antony tongavanay aty satria zahay moa tsy mpanao politiky ary tsy manana antoko politiky fa iraky ny maro ao anatiny membre fikambanazana driaky amin'ny fitovisan-kevitry natao ny bazy toliara amin'izay mpanohitsy. Satria moa zahay tsy ho nisariky ny hevitrinay satria fa niady avao zahay ankalavany zay. Fa kosa tamin'ny 2022 zao misy vaovao aboaky ny bazy toliara. Zahay zany fa akoatra fa velobolo avao zany amin'ny resaka oraora tabataba be amin'ny bazy toliara ty fa manohitra avao. Kosa bo misy fanatanterahana azy indray zao ary mandeha Facebook de tospo zahay velora zahay satria hitanay fa tsy mety aminay mihitsy zany io asan'ny bazy toliara io hiora ao toliara ary maro manohitra an'io de respo zahay de farany voatery ny avy aty zany mba hijery ary hangataka amin'ireo mpitondra mpandrakana hanamoana io tanteraky. Ho anareo zao milaza hoe tsy mety aminareo ny anokafana indray ny bazy toliara. Ny sasany misy ireo araka nambaranao teo misy ireo miteny hoe tokony hisokatra satria mety hampandroso ny tanàna apiditra hetra sy ny maro hafa. Inona le olana tena tsy itenenanareo hoe tsy mety aminareo izay fisokafana izay? Misaotra madamo satria io marina aloha fa tena misy olana. Satria raha ohatra atao ny hamaroanay zahay ao victime ao an'ny faritra toliara zahay angamba ataoko fa ampy 4 personnes zahay mivelo amin'ny riaky iny. Ka io 4 personnes io zany
faharaza matoenay ny velo amiriaky io eny tsy io moa maro moa tsy nianatra mpiandriaky io fa efa mivelo amiriaky iny avao de iny fombandrazanay ka kosa midroro asan'ny bazy toliara ary tsy hapetraka iza fa hapetraka ao amin'io toera ivelomanay io ao ka ohatra zany tanteraky orinasa io i aza ny hiasa ia ny hovery asa raha ohatsy ka tanteraka asan'ny bazy toliara olo roa aly personne ve hitovy amin'ny olo roa arivo na arivo raiky hiasa laha ohatsy ka tanteraky ny io hamaroan'ny olo hiasa amin'ny asan'ny bazy toliara io angamba fataoko fa verzo zahay surtout fa zay mpiandriaky ary ho rava ny tantarany taranakinay zany satria ho voa elingelina raha vo mipetraka ao inona le tena manelingelina inona le tena tsy afana hoe samy manao de tena manelingelina zany fipetsaky ny projet hatao ao an-daboy fa tsy mety aminay satria io toerana hasia projet io zany io tena iasanay mihitsy tsy afaka miasa zany nareo tsy afaka miasa zahay bloqué ny asanay ary apolisin'izay ny trondro raha ohatra ka atao zany orinasa io rano aia ary hasainy halaina hanasaina io poizina io de haria ia zany ny rano rehefa vita le fanadiovan'le poizina zany hamono le trondronay anaty ranomasina zany fa tsy raha ia fa mbo anaty ranomasina eny avao zany hampiasandreo an'io manarak'izay de misy poro atao AZT atao an-daboy ao amin'ny toerana io toera misy anay io le poro AZT zany araky filazandreo tantarandreo raha vo mipetraky io projet io anatin'ny 5 jours zany tsy azo kitikitiny ny ranomasina iny aiza ny hivelomanay am'izao zahay mamelo bandy amandranaka tsisy tombotro anay sandraky moa misy moa ataotsika hoe radioactif araka amin'ny tontolo iainana zany ataoko fa maro ny anakinay ampela eny mivezivezy hoteraky hesiny ano voka zany ary mahare tantara zahay hoe tena mampilitsy toetrarety zany ho an'ny marefo zany or le rivotry iainanay koa zao mbo am'plasy hisiany raha io ao amy fahasalamana zany zay zany ampanoheranay ary tsy ankatovanay an'io asan'ny bazy toliara inona zany raha fitintsika ny tena takinareo a mety isy ihany ve ny marimaritra iraisana andrasanareo sady tena hoe tsy sokafany tanteraka zahay aroha laha araky ny fimenomenoenay tamin'ny fotoana alohany nanoherananay an'io tamin'ny 2018 nijoroan'ny fikambana association zanadriaky plateforme 18 fotany atao antoliara ny joroan'io fikambana io efa nanohitsy zahay roa aly personne ny hetahetanay aloha le tena tsy misy hoe projet orinasa hapetsaky fa tena foananay tanteraky zany asan'ny bazy toliara aleo aloha raha misy ny asa hapetsaky ny mpitondram-pandrakanareo maro ny usine politika ao Rysimatex fa zahay aloha maro tsy anasa aloha ny olo aminay ao fa mba iangavianao mba ho velomy usine taloha nanovana tompoko lahy tsiranany reny anoratsiraky reny zany hoe Simatex Ritoly maromaro ary misy koa orinasa ankoatran'izay koa usine projet koa hatao mahasolo an'io asan'ny bazy toliara io ka mahagaga anay io asa bazy toliara io foana zany korontany zahay mpiandriaky io de mpiandriaky tena korontany be zahay ananiky zao zany atoliara ao le association araky nampitombo le zanadriaky no tsy fankatovan'ny asan'ny bazy toliara io mitombo be zany le association zanadriaky le olo mambrana anatin'ny fikambana militsy ao zany maro satria mankasitsaka anay zany satria mikora bravo kopatanany lolo manaiky zao mitenaniky zao kopatanany toliara hoe bravo ay nahoda be ye fendefeny zay fanazavan'zay ankasitrany ianao any vahiny tato anatin'izao fampahalalam-baovao izao tsarotra tompoko zay makasika an'iny fa noho ny afetraky an'ilay andro ratsy afarany teo nahitana fiakarany arivo hatrany amin'ny 2 arivo ariary ny raiky tapo amin'ny arina fandrehatra eto Antananarivo noho ny faratsiny lalana ihany koa no antony mampisy izay afiakaram-bidy zay rano fanadadinina natao gaetan Andretsilavo nanomboka omaly niakatra ny vidin'ny arina fandrehatra amin'ireo mpamongady sy mpanjara eto Antananarivo renivohitra antony maro no mahatonga izany ny sarbo efa lavidavitra nakana azy mo efa mandalo transportement izy zao mo any mandalo tetezatezakely tao de efa tratra ny cyclone de tapaka tao zao tetezakely avezany akana nanaroti misy otony misy avana Ambositra avana Firenana Moramanga district Ambatondrazaka iny
miakatra ve ny vidiny amin'izay fotoana zay rehefa tongery sa manao ahoana izao? Miakatra izy satria amin'izao zao raha manao gasoil fotsiny zao dia asiany patinazy, dia misy fotoana 3 andro taraiky eo dia efa le déplacement avany efa enjakenjanaka eo dia miakatra ho azy le izy. Miakatra ohatrinao zany zao amin'izao le Izao miakatra eo any 2 isangony eo zao satria raha le déplacement any continue daholo ny andro lany any dia izay mampisondratra kely azy. Raha raha ohatriny izy taloha dia ohatriny izy zany zao. Taloha izy zao raha 2 alina dia zao efa 4,200 3,200 nakana azy. Zay zao mandefa 2,200 7,200. Raha ny fanazavana, 700 kitapo isan'andro ny tonga eto amin'ity mpivarotra arina fandrehitra ity, izay ilany avokoa. Eto aminy no maka ireo mpanjara. Tamin'ny fotoana nandalovana teny an-toerana androany, tsy misy afa-tsy 700 kitapo no nananan'izy ireo, ary efa tsy nisy nanatitra tao anatin'ny herinandro. Raha tsy hifina, nanamafy ireo mpitrandraka alamaty ihany na mpiara-miombonantoka amin'ny fanalamanga, fa efa nisy ny laminasa napetraka matsina arina eto Antananarivo renivohitra, ka tsy tokony nisy ny fiakaram-bidy, indrindra ny arina vita amin'ny kesika. Nisy fampidinana nataonay koa momba ny famatsiana ny arina eto amin'ny faritra Antananarivo amin'izao fahasarotana kely zao dia efa nisy laminasa izay napetraka mba hahazahoana mamatsy tsy ho tapaka ny famatsiana arina eto amin'ny faritany Antananarivo eto an-drenivohitra. Antenaina araka izany fa araka ny filanin'ny Antananarivo renivohitra ny arina fandrehatra, miaka teny amin'ny mpamongady sy ireo mpaninjara. Nanamafy ihany koa ireo mpandraharaha fa tsy tokony hisy ny fiakaram-bidy manoloan'izany. Ankoatr'izay, vahaolana naroso ampienan'ny fampiasana arina fandrehatra ny fanamorana ny fanjifana entona fandrehitra. Efa niroso tamin'ny fivarotana entanatsinjara ny sika eto Madagasikara, saingy mbola maro ny tokantrano mampiasa ny arina fandrehitra. Isan'ny manjiva voalohany izany, ankoatra ny ao an-tokantrano ireo mpivarotra hani-masaka izay hita etsy Seroa. Nitondrana takaitra maro ny fisian'ny andro ratsy farany teo amin'ny afaran'ity herinandro ity mety hiatrika izay andro ratsy izay sika ka tokony isin'ny fimanana indrindra ireo faritra Ivanamina na Velorsa. Maro ireo takaitra navelan'ny andro ratsy nitondra ora mikija farany teo tao amin'ny komina Tanjombato, Tanimboly sy Tanimbary amany hektara no tivoky ny rano. Trano maro ihany koa no nirodana. Amin'ity herinandro ity hiatrika toetrandro ratsy ihany koa isika. Raha ho an'ireny komina izay ahitana toerana iva ireny, efa miomana any amin'izany izy ireo ary efa nisy ihany koa ny antsoavo natao teneneviny BNGRC. Nanao antsoavo ny tena ka neneviny BNGRC dia izay eto amin'ny komina nivory dia nandefa ireo teknisianina nanomboka omaly mitety ny ataontsika hoe izay mety hivariana ny rano indray hiverenan'ilay rano tsy hiverenan'ilay rano ohatran'ilay teo intsony dia nijeren'ilay nataontsika hoe vanina sy interconnectika na rano ireny zahay dia nijeren'ilay fefoloha dia efa nisy ny asa izay natao eny amin'ny fefoloha fanaovana ny fasiana ny boiron sy ny fasiana ny sac de sable fa misy ilay anankiray lehibe izay tena natonga ny rano nivarina niverina anakaty ny kanala anakady sy ny rano sisony dia efa nandefa tany amin'ny BNGRC zay anaovana travaux d'urgence an'izay. Dia ny eto anivon'ny commune tamin'ny maraina ny tenako dia nandefa communication tamin'ny Facebook nandefa ny sarin'ny météo sy ny sarin'ny rivo-doza mba hanairana ny olona sy handraisan'ny olona ny andraikitra iomanana amin'izay zavatra mety ho tranga eo satria hita ny lesona izay nitsoahana avy amin'ny anahy iny dia ho an'ity andro ratsy manaraka ity zany dia mba mivonona ianao na ara-moraly sy izay misy eo am-pelantananao eo zany inona ny afaka ataonao. Aleo misoroka zavatra ohatr'izay foana tsika satria raha oharina amin'ilay teo mafimafy ny rivotra hoentin'ilay rivo-doza zany tsy vitany hoe hampiakatra ny rano raha ny orana hoentiny fa ilay andrava ny zavatra. Taorianany rivo-doza nandalo teto amintsika ny volana janoary iny, efa nisy ny fidinina ifotony nataon'ny teknisianina eto amin'ny komina Tanjombato hiatrena ny rivo-doza amin'ity herinandro ity. Raha ny fiakatry ny rano resahana dia efa detekten'ny komina daholo ny zavatra izay dia efa namijery fotony zareo avao amin'ny service technique ny maintenance ny agent EA satria misy fijerevana koa ny social ny olona zay nahatonga anay eto mbola tsy nijanona hoe mijery ny fanampiana ataon'ny olona ary mbola manao antsoavo ary mbola mandray an'izany fanampiana izany izahay ahafahanay manampy an'ireny olona ireny manampy anazy
sady manoro anazy ny zavatra tokony atao a hiatrehana ny voina izay mety ho avy amin'ny herinandro io. Isan'ireo tena nizaka ny vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza teto amin'ny komina Tanjombato raha ny antotanisa manodidina ny 700 ny isan'ireo traboina raha ny fanazavan'ny ben'ny tanàna efa nisy hatrany ny fiomanana sy fanentanana fa saingy nisy tamin'ireo amponina no tsy niala tamin'ny toeram-ponenany. Mbola maro kosa ny lesoka mila arenina nanan'ny Madagasikara fahavitantena ara-tsakafo raha ny antotanisa ny 20 isanjaton'ny mponina anao mivelona amin'ny resaka fambolena eto amintsika izay isan'ny tena ilaina amin'ny fanatsarana ny toe-karena malagasy. Ny alarana efso isan'ny sakana lehibe tsy mampivoatra ny tontolo ny fambolena eto Madagasikara ny tsy fampiny fiofanana ireo mpamboly sy ny tsy fampina ara-pitaovana manampy izany ihany koa ny loza voajanahary. 20 isanjato ny mponina mamokatra eto Madagasikara no mivelona amin'ny fambolena avokoa ka ny 30 isanjato ny arikarena vahobe dia avy amin'ireo mpamboly avokoa. Fiveloman'ny mponina any ambanivohitra amin'ny ankapobeny ny fambolena sy ny fiompiana izay manana anjara toerana lehibe ny vary. Androany no natomboka teny amin'ny Carleton Anosy ny atrikasa iarahany ministera ny fambolena sy ny fiompiana ny arahany tamin'ireo mpiara-miombonantoka rehetra nandinika ny paikady vaovao hanatsarana ny ady atao amin'ny mikroba izay manimba ny voly ka tsy ho fantiantoka ho an'ireo mpamboly. Atrikasantsika ijerevantsika anaovantsika jeritodika anaovantsika fitsiriana ny hoe atraiza ny tratra tamin'izay drafitratra izay napetraka izay inona ny mbola tokony atao, inona ny anatsara anazy ahafahana mitsindry no avy satria ny tantana ny firenena dia tsy maintsy mijery lavitra hatrany eo amin'ny izay rehetra mety hoe lafindavatra iarovana ny vahoaka ary indrindra ahafahantsika miroso hatrany amin'ny fanatraran'ilay veran'ny fahasivy dia fahavitantena ara-tsakafo satria tena mbola tafiditra tanteraka anatin'izany izao hoe fiarovana ny vahoaka malagasy. Manoloana ny tranga rehefa vanim-potoana ny fahavaratra toy izao, efa misy ny fepetra raisina anampiana ireo mpamboly hoy ny ministra tompon'andraikitra. Efa misy ny lamina napetraka ny teo anivon'ny ministera anampiana ireo mpamboly aoriana izao fiakaran'ny rano izao izay hananimba vokatra maro. Tsy mijery izay anampiana ireo tantsatsika indrindra ireo izay tratran'izao atao hoe voikava mahatratra izao mijery izay fomba anarenana izay misy eo aloha. Ny anankiray zany efa nandeha mijery teny amin'ny tanimbary teny izay dinika tamin'ireo tantsaha nanontany hoe inona mety azo iarahana manao na dia efa manana mipaikady aza ministera dia efa manomana zany zao an'izay akora toy ny masom-boly ny jerena ihany koa izay zezika fanafody biby azo homanina ho an'ireo izay tena voamafy. Efa misy hoy ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana ny fiofanana ireo mpisehatra ny zavatra atao rehefa miakatra toy izao ny rano. Mampiasa ny machine de pompage amin'izao ny ministera anampiana ireo mpamboly analan'ny rano ahafahana mamonjy ireo vary masaka mbola tsy voajinja amin'izao. Tontolon'ny kolontsaina kosa indray dia nanomboka androany ary toy atao anatin'ny 12 andro ny fanamarihana ny fankalazana ny taom-baovao sinoa maneran-tany. Vanim-potoana isan'ireo manandanja indrindra ho an'ny kolontsaina sinoa izany. Araka izany dia miditra amin'ny ataonan'ny tigre ankehitriny ny taom-baovao sinoa. Abraham Randriamanana. Isan'ireo fety lehibe manandanja indrindra ho an'ny kolontsaina sinoa ho anelanelan'ny 2 janoary sy ny 7 febroary isan-taona ny fankalazana ny taom-baovao sinoa manerana izao tontolo izao.
taona izay manaraka ny tety andron'ny volana. Araka izany, androany voalohan'ny volana febroary no nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny taona vaovao an'ny Sinoa. Mifanaraka amin'ireo toninandro Sinoa miisa 12 ny taona vaovao azy ireo. Miditra amin'ny année du tigre na ny taonan'ny tigre araka izany ny Sinoa manomboka androany raha ny fanazavana. Ny taona teo aloha zao tamin'ny 2021 dia nitondra ny anarana omby bœuf, année du bœuf, dia tapitra ny farana omaly zany amin'le année lunaire tapitra omaly le taonan'ny omby dia nanomboka androany zany miditra amin'ny taonan'ny tigre. Dia orinan'ny tigre zany amin'ny 22 janvier 2023 dia miditra indray ny taonan'ny bitro. Raha ohatra resahantsika le toetoetry ny olona teraka amin'ny vaninandro hoe amin'ny taonan'ny tigre dia olona hoe indépendant, mahaleo tena zany énergique dia généreux koa izy nefa hoe tia olona, antra olona hoe sans repos, tsy mipetrapetraka mihitsy. Misy ireo dingana raina amin'ny fitsenana sy ny fankalazana ny taom-baovao Sinoa. Isan'izany ny fiaraha-misakafo miaraka amin'ny fianakaviana, eo koa ny fifampizarana fanomezana izay manomboka amin'ny famarana ny taona teo aloha hatramin'ny 12 andro voalohany ny taona vaovao. Omaly zany namarana an'le taonan'ny omby hoy ao teo dia mandritra ny fotoana iny zany ny Sinoa miara misakafo. Matoa zany manapoaka tsipopoko zareo dia mandroaka le bibidia satria zay mahatonga azy hoe fête du printemps satria efa maniry, efa misy maniry eny an-tsaha zany dia raha aveo misy bibidia zany ohatrany hoe mihinana le voly dia androana azy le izy dia manapoaka tsipopoko dia nare koa tsika alina ny afomanga. Zareo koa zany mifanolotra fanomezana dia misy le ataony hoe enveloppe rouge dia tsara ho lazaina koa zany zareo le hoe le mena zany ny loko menamena zany ny tena hoe mampiseho an'le hoe fahasambarana. Andro lehibe ho an'ny Sinoa mihitsy fa 15 ny volana le premier mois de l'année lunaire zany dia antsoina hoe fête des lanternes. Dia ohatrany antsika rehefa 26 juin dia le manao arendrina dia amin'io zany zareo ny mampalaza azy koa ohatra antsika zao dia hoe mihinana koba fa izy indray mihinana boulette de riz gluant sucré. Dia zany rehetrarehetra zany midika hoe ho tsara ny taona vao diavina zany. Manoloana ny valanaretina Covid-19 no tanterahina tamin'ny alalan'ny fampitaindavitra amin'ny ankapobeny ny fanatanterahana ireo hetsika sy seho samihafa ho fankalazana ny taom-baovao Sinoa. Zay va dia antsika maresaka iraisam-pirenena dia nanapa-kevitra ny analina ny masivoan'ny Frantsa any Bamako ny junte any Mali. Manana hatrany amin'ny 2 ora izy ialana any toerana fanadina. Nanamafy ny fanapa-kevitry Bamako ny ministry ny raharaham-bahiny any Mali tsy maintsy miala any an-toerana ny masevo frantsay ao anatin'ny 17 ora. Anton'izany ny teny navoaka ny Jean-Yves Le Drian, ministry ny raharaham-bahiny frantsay. Raha nambarany Abdoulaye Diop, i Frantsa dia firenena mitsipaka ny fahefany ny mpitondra amin'ny fitondrana tetezamita ny Mali. Andrasan'ny mpitondra maliana manoloana izany eo ampiandrasana ny tena hevitry Frantsa manoloana io fitondrana io raha ny fanazavana ny fialany aingana any an-toerana. Ho an'ny Mali, any amin'ny Frantsa ny fanapahan-kevitra ary nanamafy ny fifandirana eo amin'ny firenena roa-tonta ny fisian'izao toetra raha izao. Raha tsy ivona nanomboka ny taona 2024 nanampy ny fiadiana tamin'ny jihadista tany Mali sy Sahel i Frantsa. Ny volana aogositra 2024 no nifariny izay fiara-miasa izay, vokatry ny fakan'ireo mpitandro ny filaminana ny fitondrana. Raha iverenina no lazainy Jean-Yves Le Drian, ministry raharaham-bahiny frantsay, lasa ety farany fa tsy manana ny fahefany ny junte, nanao fanonganam-panjakana ireo kolonely izy ary tsy mijoro ara-dalàna io fitondrana ny Mali io. Dia zay mamana vaovao tamin'ity androany ty angatrano nanaraka izany soava tsara atao.
TGB Telma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.